Nato ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana, ny taratasy fampandrenesana nataony ben'ny tanàna ny Mahajanga amin'ny andravana sy anesorana ny trano fonenany ireo vahoaka monina sy mipetraka eny amin'ny fokontany Antanimalandy eny Plakisety, faritra Amparigidro. Taratasy izay nalefa ny ben'ny tanàna ny Mahajanga ho fampandrenesany natao ny 17 ny volana Aogositra taona 2024 lasa teo iny. Ireo vahoaka izay tafiditra ao amin'ny tany mirefy 5,000 metatra toradro no voakasika io fanambarana io. Ny taratasy izay navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny 17 ny volana Aogositra taona 2024 lasa teo iny no mampiato ny taratasy izay nalefa ny ben'ny tanàna ny Mahajanga izay milaza ny fandravana sy fanesorana ny trano ireo vahoaka ireo. Raha ny zava-misy dia anaovana ny abattoir munisipaly manara-penitra itoerana io. Ny olana nefa dia efa antaonany maro no nipetraka tamin'ny toerana io ny vahoaka eny amin'ny Plakisety ka tsy manaiky ny fanesorana izy ireo amin'ny taniny sy amin'ny tranony izy ireo, ka izao nanao ny fitorina eny anivo ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana izao. Mbola tsy nandalo teo maso ny mpanolotsaina munisipaly ary tsy nandalo fanapahana teo mason'izy ireo ny taratasy mikasika ny fanaovana io tetikasa munisipaly io, ary tokony mbola andalo fankatoavana amin'ny lehiben'ny faritry Boeny sy ny prefeny Mahajanga ny anaovana ny tetikasa tahaka izao. Ny 5 ny volana Septambra ho avy izao no anaovana ny fitsarana mikasika ny raharaha ady tany ifanolana ny ben'ny tanàna ny Mahajanga sy ny vahoaka eny amin'ny fokontany Antanimalandy, faritra Amparigidro eny Plakisety. Ny fitsarana araka izany no amaritra araka ny lalàna mikasika ity raharaha ity. Fa ireo vahoaka kosa dia miady ny zony amin'ny maha olo-pirenena azy amin'ny fananana ny taniny.